bonjour à tous et très joyeux Noël. La dernière fois, j'ai préparé un discours pour Père Zéphirin. Cette fois-ci, je suis obligé aussi de faire un petit discours pour Père Daniel. Je vous assure, je vais essayer d'être fou. Mais malheureusement, ça sera un mariage. Kulotete manolotra ny araba atsika atao ny araba masompy veloataona ka ny tokatrano rehetra mahazo ny fahazavana atao toy ny efa mifofofo ka ny lehibe vorotsotsy ary ny ankizy kasokasoka totika manokananao zay mo Pera Daniel momany amin'ny communauté tsika 2012 ary hatramin'ny androany zany officiellement izy te malagasy manao hoe nanaovany tsara ho tsarona manaovany soa misoara eveko fa zay valy taona na apirehetra ny Montpellier zay mety anao mafy anareo teo aloha zay moa tateorina vao tonga fahasoavana maro sisy eny no noraisiny tato anatin'ity communauté ty teo ny fahasoavana raha zay no manomboako azy be dia be zanaka ny fiangonana no nandray ny sakramentany baptême ny sakramentany confirmation ny sakramentany mariage ihany koa fa vonimben'izany zay satria Père Daniel no nanofananay tamin'ny sakramentany fanambadiana ka dia misaotra be dia be mompera tsy mahatoana amin'ny fo satria dimy taona ny arahana ny asa be dia be ny zavatra mitranga be dia be ny soro vita betsaka mibangy amivadika nefa zany rehetrarehetra zany dia natao tao anatin'ny fifanajana atao tao anatin'ny fifankatiavana atao anatin'ny fihavanana tanteraka ary tsy nisy fotoana naraizegona araka ny hoe nisy fifamaliana satria asan'Andriamanitra ny atao dia isaorana be dia be anao zany satria ianao no vontarika zay sa reto nitaritana ianao no nelolarana zay kosa dia nanaraka ny dianao nandritran'izay fotoana maro izay ny afatra apetraka amin'ny vato ny vato mora mikio ny afatra apetraka amin'ny hazo ny hazo mora boboka fa ny afatra napetraka tamin'ny manatsaina mipetraka ralandava ho an'ny manambana ary ny fampianarana nataonao tena dia latsaka nalika tahaka ny tsoka fa tsy mba toy ny hoe ty ivelany fotsiny zany teny zany dia mbonako amin'ny tsika veveto satria fahasoavana no zanainy ho atsika miaraka avy mety antsika hoe nandroso be communauté roborobo be communauté atsika be zavatra natao azadiny fa tsy ny famirapiratra miziny ano zava-dehibe fa na rano manalaitaentina ary ny rano manalaita ny finoana napetrapetralela ho an'ny ankizy ho an'ny lehibe ho atsika mianakavy dia zavatra ngeza be izany ka tsy ny famirapirata no zava-dehibe fa ny fampianarana no raisina koa dia mamerina ny fisaorana anao zay Montpellier ary ihany koa misaora be dehibe ny Père Zéphirin nanohy ny asa ary isaorantsika koa na dia tsy eto ary Père Jeannot zay raha aman-dreny be atsika izy dia tena miparika mijery na dia tsy hita maso arany fa miasa ho atsika hitohizany fiainana communauté atsika koa dia fisaorana ianao anareo Montpellier dia hiaraka hitiaka mafy be izany ny fotoanandroany tsy atao lasako avy fotsiny izy ity fa mba misy keo fahatserovana napetraka koa amin'ny fofiana fitiavana Montpellier amin'ny anaranay rehetrarehetra eto amin'ny anaran'ny communauté dia mba misy fahatserovana omenanao atolotra fitiavana kely dia kely fa ny fo malolotra no zava-dehibe
misy ihany koa ny fandraisana totra ho an'ny père Zéphirien dia maloso ny teny teo hoe fotoana maro ny raha ny asa tampera-dalelona dia mba misy ihany koa avy aminay birao a fanomezana totranao moa pera-dalelona dia kely izy iny misy moa no manana gâteau aveo koa raha toeny Nazarety isika ary misy ny gâteau no many communauté amin'izao andro lehibe izao. Tompolasa tovovavy rahalava bozaka verikosoa rahalava rakoa tsy hitarasoa ary rahalava ny teny verikosoa so rahantsika rehetra encore joyeux.